Manoloana ny resaka mandeha etsiroa ary indrindraindrindra fa ny fanambarana izay nataon'ny colonel Rakotomamonjy Patrick izay tamin'ny tambazotra Facebook dia indro ary fa tonga ny valin-kafatra izay nantenainy besin'ny maro manoloana an'izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nety isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga andeha vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny valin-kafatry ny colonel Patrick Rakotomamonjy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Maro ireo izay nilaza fa fanasoketana sy fanendrikendrehana ireny nataon'ny colonel Rakotomamonjy Patrick tamin'ny tambazotra dia nitondra izao fanazavana vitsivitsy izao ny secrétaire général ny ministère ny Foloalindahy, ny vice-amiral Hassan Bemariv Jano, ny tale généraly sy ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny Chensoa. Ny secrétaire général sy ny ministère ny Foloalindahy dia voatendry ho filohan'ny filan-kevitry ny Chensoa noho ny andraikitra maha secrétaire généraly azy fa tsy amin'ny anarany manokana. Mivory inefatra isan-taona farafahakeliny ny filan-kevim-pitantanana ary manatrika sy mandray anjara ao hatrany ny DG, DGA, DT sy ny DTA izay colonel Rakotomamonjy Patrick ary ny DAF sy ny DAFA. Avy amin'ny andiany fahavalo ny peloton spécial secrétaire général ny ministère ny Foloalindahy ary ny tale général ny Chensoa teo aloha izay no tanisainy colonel tao anatin'ny vidéo dia avy ao amin'ny andiany fahasivy ka tsy marina izay voalaza fa andiany indray mihira izy roa lahy ireo. Tsara marina fa mbola tsy nisy ny fanalana amin'ny fomba ofisialy ny tale teknika lefitry ny Chensoa fa tsy tonga ny asa intsony kosa izy nanomboka tamin'ny nanadiadiana azy tany amin'ny gendarmeria ka nitsoaka avetrany. Misy nanomboka teo araky ny efa fantatry ny besin'ny maro ny avis de recherche momba azy ity. Marina fa nihatsara tokoa ny fitantanana ny hôpitaly miaramila nanomboka ny volana martsa 2024 izay fotoana nanendrena ny tale général amin'izao fotoana izao. Nisy ny fampiasana logiciel vaovao izay fitantanana ny birao ny fampidirana ny marary na ny session nahazo scanner ihany koa ny hôpitaly tamin'ny volana martsa io ary nihatsara ny fidiram-bola. Marina fa ny volana septambra 2024 no nitendrena tamin'ny toerana amin'ny mahatale teknika lefitra azy i colonel Rakotomamonjy Patrick ny momba ny 400 tapitrisa latsakemboka ho an'ny fisotrondronono ny miaramila izay cotisation pour la retraite de la caisse militaire dia soritana etoana fa tapaka mivantana amin'ny karamany mpiasa ka ny agent comptable no mandoa azy ary tsy any amin'ny contribution directe no andoavana azy fa any amin'ny ministère ny fitantanam-bola. Nandritra ny taona 2024 sy 2025 izany hoe tao anatin'ny Covid dia nisy tsy fahatomombanana izany kanefa efa vavahatsy kelikely ary efa hiverina amin'ny laoniny afaka fotoana fohy. Ny tetibolany Chensoa dia tetibola mahaleo tena na autonome ka tsangatanana ny fandaminana ny tetibola eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ka tsy maintsy ilaniny rehetra vao azo ampiharina. Ny momba ny fifandraisany Chensoa sy ny orinasa salama kosa dia tsy misy fampidirana tetibolan'izy ireo. Amin'ny mahatoeram-pitsaboana azy kosa dia mividy fanafody toy ny orinasa rehetra amin'ny salama ny hôpitaly. Marina fa tsy mbola nisy mihitsiny ny évacuation sanitaire avy any amin'ny Chensoa nakany amin'ny polyclinique Ilafy. Ny hany évacuation sanitaire nisy dia ho an'ny vazaha iray izay niasa tao amin'ny Tozigrine izay nila coronarographie ka ny tao amin'ny polyclinique Ilafy ihany no nanana anio fitsirihana io. Naverina tany amin'ny tany niaviany avy eo io vazaha io taorian'izay. Izay olona rehetra tratra ny fanasoketana nataon'ny colonel Rakotomamonjy tao anatin'ny rakitsary
izay nivoaka iny dia mbola samy hitory amin'ny anarany manokana ary mbola hisy ihany koa ny fitoriana faobe amin'ny alalan'ny ministera ny folo alindahy. Tsy misy arak'izany ny fifanarahana izay mampifandray ny poliklinika ilafy sy ny homi ary safidiny marary sy ny fianakaviany ny mikasika ny fanapahan-kevitra momba ny fidirana hôpitaly na fanaovana évacuation sanitaire. Noditsoin'izy ireo arak'izany ny fanambarana izay nataon'ny kolonely izay nilaza fa tsy maintsy mandalo 7 ora ao amin'ny poliklinika ilafy ny marary avy ao amin'ny homi izay anaovana évacuation sanitaire. Rehefa asaina manome fanampina ara-pitsaboana ny poliklinika ilafy dia ny fijerena ny toe-pahasalamany marary mba hahazony ny antoka fa mahazaka ny dia izy ireo miampy ny fiantohana ny fitoniana raha ilaina izay no andraikitra izy ireo raha ny fanazavana izay no entin'izy ireo hatrany. Midika izany fa mizara hevitra roa lehibe arak'izao ny fanohen-kevitra n'ireo izay samy milaza ny azy no marina ka eo indrindra ny mampampiram-panontaniana ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny ilay manao hoe aniza tokoa no tena marina tao anatiny izay fanambarana sy ankamoaka izay nataon'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy izay, satria mantsy tena nivarahontsana avokoa ny rehetra raha vantany vao nandre anireny fanambarana izay nataon'ny kolonely Rakotomamonjy izay nitonona anaran'olona vitsivitsy tao anatin'ny video izay nataony ireny izay no ampangainy ho fototry ny kolikoly sy ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena araka nireny voalazany ireny hatrany. Tsara ihany koa ny manamarika fa amin'izao fotoana izao araky ny vaovao izay miely etsiro hatrany dia tsy mbola fantatra ny toerana tena misy any kolonely Rakotomamonjy izay voalazan'izy ireo fa miafina amin'izao fotoana izao no izay fanambarana fisamborana azy na ihany koa avis de recherche izay natao amin'izay. Mety ho inona no antony mahatonga azy miafina amin'izao fotoana izao? Sa matahotra an'ilay fitsarana izay ahazo azy ve? Sa inona no tena mahatonga azy miafina izay mbola tsy hita mandraky tiny androany? Azo lazaina fa mbola mafana arak'izany ity toedra raha ity amin'izao fotoana izao ary eo am-piandrasana ny tohiny izy ity avokoa ny olom-pirenena rehetra izay manaraka ny vaovao ara-politika ary ireo izay mpanao politika rehetra moa etsy andanin'izay na ny mpanohitra ny fitondrana izany na ny mpomba ny fitondrana dia eo am-piandrasana an'izay tohiny izay raha izay avokoa. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.